Afaka enina andro araka izany dia iroso amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 2020 ny volana Oktobra ho avy izao ireo kandida anisany efa miomana fatratra amin'ny fiatrehana izay ihany koa ny avy ao anivon'ny Ministeran Ny Serasera misy mihitsy moa ny foto-drafitra sa vaovao entina hiatrehana ny hanaraha-maso ny mahakasika izay fifidianana izay. Hoentitra amin'ny hanaraha-maso ny fandarana rehetra izay mandeha amin'ny haino aman-jery mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra ny ao anivon'ny Ministeran Ny Serasera. Misy ny toerana manokana izay napetraka ny ministera entina hanaraha-maso ny haino aman-jery. Ho an'ny eto Antananarivo dia eto amin'ny Ministeran Ny Serasera no nametrahana ny fitaovana sy ny sampana hanaraha-maso ny haino aman-jery indrindra ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Ampiana ny lalàna ny azo fanao gazety, ny lalàna azo fanao gazety. Tsy hoe avalina akory rehefa tonga amin'ny campagne électorale fa vao mainka ary tena apetraka ambony latabatra efatra amby roapolo ora mandritry ny efatra amby roapolo ora mba hijerevana hoe manary ara-dalàna daholo ve le haino aman-jery sy le gazety antsoratra mandritra n'izao fampielezan-kevitra zao. Mandeha eo zany le izy mandeha eo daholo chaque semaine ny anankiroa avadibadika ny anankitelo tena fixa mihitsy. Misy mpiasa anankiroa eto en permanence manana ny document enregistrement ban'izany mirelevé mandray andreo rehetra zavatra alefa amin'ireo télévision-dreo ka mifandraika amin'ny fifidianana raisiny do zay rehetrarehetra zay. Ina ny antony andraisana izay mba ahafahana zany mijery rapprochement ozy ny vazaha rehefa avy eo amin'le lalàna hoe move manara-dalàna zany rehetrarehetra mandeha zany satsia. Mikasika indray ny fampiasana ny haino aman-jerim-pirenena mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana dia misy ny fanazavana ny eton'ny tale jeneraly no RTM. Manaova aktivité ary lazaiko zany tany amin'ny senita teo anatrehany kandida sy ny solotenany tamin'ny heriny. Ary manaova aktivité nareo fa zahako ny antoka fa tsy maintsy mandeha amin'ny TVM. Manao aktivité mamory vahoaka analina na anarivony ve olona anankiray amintsika mpanao gazety ve zany tsy événement. Mba événement zany ho an'ny mpanao gazety ny TVM avoakanay. Fa raha ohatra ianao ka tsy manao ninona fa te-hiteny satria nisy ny teny nanao événement namory vahoaka be dia be fa ianao nefa tsy namory na ray aza dia ahoana moa fomba hoe amoahana anao. Mba metezonareo amin'ny toeranay le antsika mpanao gazety tsy mamoaka zavatra tsy misy fa ny zavatra événement misy no avoakantsika. Araka ny fanazavana dia manana 3 minitra sasany avy isan'andro ny kandida iray ary no marian'ny tale jeneraly ny RTM fa ny eo anivon'ny senita no manindra ny serasera ny kandida ary mijanona amin'ny fandefasana ny horonan-tsary azo ny haino aman-jerim-pirenena. Mikasika ny fiara-miasa amin'ny Chine sy ny Ministeran Ny Serasera kosa dia nitanterahana androany ny fanaovatsy ny mpiara-miasa eo amin'ny orinasa Star Times sy ny Ministeran Ny Serasera. Fiara-miasa izay mifantoka ny fanomezana lalana amin'ny fampitana mivantana ireo lalao 30 mandritra ny Champions League, Europa League. Fampitana mivantana izay mitetina hatrany amin'ny $10,000,000 ary ny Star Times izay hiasa tsy ho ela eto Madagasikara anampy ny parabole, ny Blue Line ary ny Canal Sat izay miasa amin'ny famarotana ny haino aman-jery avy eto an-toerana sy avy any ivelany.